ny tapafaharoa zaraitsika telo hiditra am'izay zany tsika zao am'le atao hoe fanomezana am'izay ny tena resantsika zao. De ny tapany voalohany faritatsika ny atao hoe fanomezana, inona ny atao hoe fanomezana. De rehefa voafaritsika ny atao hoe fanomezana, de ahoana am'izay ny fomba nomezana, ahoana ny fomba fanomezana. De rehefa vita zay de zay tsika vao mijery hoe iza ny tokony homena. Inona ny atao hoe fanomezana, ahoana ny fomba fanomezana, ary iza ny tokony homena. Satria tsisy afa-tsy ny fanomezana, indraindray raha fanomezana mbola anjakany mamoana, fa ny fanomezana ihany no fanimbazimbana, fandotona, fiprofanena ary fidesacralisena ny mamoana. De hojerentsika ny famaritana ny atao hoe fanomezana voalohany indrindra. Ny dictionnaire Grand Robert no nandraisako nyty famaritana ty. Zany hoe famaritana zao tontolo zao. Indray ara zany zao tontolo zao mahay ny atao hoe fanomezana no itsika kristianina rehefa tena jerena. Satria zao no lazainy. Ny atao hoe fanomezana ozy izy de asa fahafoizanao maimaim-poana ho an'olona anankiray ny fanananao na ny zavatra sitrahanao. Zay. Fahafoizana maimaim-poana ho an'olona ray ny fanananao na ny zavatra ray izay sitrahanao, isitrahanao. De faharoa, ny famaritana faharoa zay ny Grand Robert de hoe zay zavatra tokony mila fohy ho an'olona ozy izy kanefa tsy hendrasana valiny. Zavatra afohy ho an'olona nefa tsy hendrasana valiny. Zay ny atao hoe fanomezana. Raha vao tsy zay izy de vidy varotra izy zay, tisinday izy zay, ary ao ambany fahefany mamony izy zay raha vao tsy ireo fanomezana maimaim-poana, fahafoizana ary tsy mila tambiny. De zay mihitsy nataon'i Jesosy Kristy eo amin'ny Jaona 5:17. Jaona 5:17 de hoy Jesosy Kristy tsy misy manana fitiavana lehibe zao de manolotra ny ainy amonjy sakaizana io. Zay ny fanomezana tsara sy lehibe indrindra, ny fahafoizana ny aina amonjy ny sakaizana. Ny fanomezana de vokatry fahaizana mianina. Efa nresahana be io tamin'ny ray volana, fa verenako kely izy ho antsy teo moa fananovana fanina moa zany, fampatserovana izy ho an'izay fa teo. Hoe inona ny atao hoe mianina, zay tsy haitsika. Fa raha miteny hoe mianina de ny ao an-tsainao hoe mionona. Fa ny mianina tsy mionona. Na de samy manomboka mi ary izy ary be fara amina ary misy hainy eo ampovoany. Satria ny mionona de ohatrantsika rehetrarehetra ireny, misy fahoriana midona sy miatra aminao de inona ny ataonao, mipetraka ianao de mitanondrika ianao ohatra de malahelo ianao de miandry olona manome ianao na mangataka mihitsy ianao de rehefa manome le olona de ozy izy ianao hoe faly, tsy ny fahoriana no mahafaly fa misy mpanome ara-mony mionona ko maika fa tsisy mpanome ara-mionona maika fa misy ianareo rehefa nahazo le valopikely iny zany. Zay ny atao hoe mionona. Fa ny mianina mifanohatra amin'izay. Raha malahelo le mionona eto, zay tsy soratan'le ordinateur. Raha malahelo le mionona de faly amin'izay ananana kosa ny mianina. Raha mitanondrika le mionona de mitraka le mianina. Fa zany hoe le mianina aloha faly, tena faly foana zany le mianina. Mitraka le mianina. Raha mipetraka le mionona de mitsangana le mianina, miasa. Ary raha miandry mpanome le mionona de le mianina vonona hanao zavatra, tsangana, miasa, hanao zavatra. Zay ny atao hoe mianina. Ka mifanohatra be ny mianina sy ny mionona zany fa ny mianina de faly amin'izay ananana. Niny nanananao na kely na betsaka nananao de faly ianao amin'iny. Misaotra an'Andriamanitra mankasitraka ianao amin'iny. Raha ohatra ka tsy mbola azonao zay, arivo ariary ny vidiny ery arina ery. Ndika zany raha ohatra ianao ka mianina
dia mila miasa ito ty talondrika dia mipetraka fa mitsangana sy miasa ny mianina mila miasa dia eto amin'izay any ametraka anareo tsy mety ve zany ny asa mpivarotra raha raisinao asy io dia mety fa ireto fisainany reto no mila fisainanao rehefa miasa ianao voalohany ny antonesanao aloha dia mba azo ny velomanao sy ny fianakavianao rehefa zay ny antonesanao dia nampivarotra renao tsisy olan'izany tsy mamona akory raha tsy hoe manao mizana mandainga anga ianao na tsy mandohetra ny fanjakana faharoa ny antonesanao dia tianao le zavatra fa raha hoe miasa ianao fa tsy tianao le zavatra fa mba azo mamona fotsiny dia mba azo mamona fotsiny zany fa ny antonesana dia satria tianao le izy mivelatra be ianao mpanaovana azy tahaka miasa zao fatelo rehefa miasa ianao ka ny antonesanao dia anampiana olona satria le olona tsy manana mofo rehefa maraina dia mivarotra mofo amin'le olona ianao fa raha efa-jato ny mofo dia amidinao efa-jato iny fa tsy amidinao 500 akory dia raha fanampiana an'le olona ohatr'izay izy zany dia izay ianao ny atao hoe miasa ary miasa koa ninona ataonareo izy dia atao voninahitr'Andriamanitra zany dia fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ka nampivarotra ny asanao ka manome voninahitra an'Andriamanitra ianao dia asa tsara zany reo zany ny atao hoe miasa ka ny olona mianina zany rehefa manao n'io asa io izy dia zay azony eo ninona asany dia faly foana izy dia mianina zay le olona zay ny resahan'ny Efesiana 4:7-20 jereo nge le asa ilazany azy Efesiana 4:7-20 aoka izay nangalatra tsy angalatra tsony izy fa le hoe kely aina ka hiasa izay tsara amin'ny tanany mba hisy omeny izay tsy manana io mila miasa ianao dia ny antony teo ianao zany raha nalainao ny an'olona zao indray ianao miasa mba omenao ny hafa indray le izy zay le fanomezana ao anatin'le fanomezantsika zao miasa ianao mba misy omenao ny olona ny fanomezana zany dia vokatry ny fianinana ozy izy tsika teo fa vokatry ny asa ihany koa io rehefa miasa ianao dia afaka manome ho an'ny hafa ianao ozy izy taloha ianao nangalatra dia oka ianao tsy angalatra tso fa aleo kely aina hiasa zay tsara amin'ny tanany mba hisy omeny zay tsy manana lasa manome indray ianao rehefa avy eo ohatr'izay koa lazay ny asan'ny apôstôly 2 ka hatramin'ny 5 hoe tsy mba naniry vola fotsy na volamena na lamban'olona fa fantatrareo ihany fa ireto tanako reto no ny asa tanareo le miasa mba azahoako izay niaraka tamiko izay nilainay zay iny le hoe gagner son pain ny antonesana dia azahoanao sy ny ankonanao sakafo zay tsy miasa ao ka tsy hihinanao izy fa ipaoly ny asa mba azahoany izay niaraka tamin'izay nilaina dia 5:7 efa nasehoko anareo tamin'ny zavatra rehetra fa tokony asa toy izany koa ianareo mba haninona mba hanampy ny sahirana ka hatsiary ny tenin'i Jesosy tompo hoe mahasambatra kokoa ny manome noho ny mandray zay zany vokatry ny asa zany satria ianao nahazo asa dia tokony manome foana rehefa avy eo ho anao aloha dia manome avy eo zao ny teneniny any amin'ny Timoty 1:1 hoe rehefa manan-kanina sy fitafiana ianao dia ampy izay ozy izy ady hevitra be zany mbola ataontsika zany rehefa lehibe ara-panana reo vokatry ny fahaizana mianina zany ny fanomezana dia vokatry ny asa koa ny fanomezana fa ny fanomezana ihany koa dia vokatry le zavatra efa nomen'ny tompo anao iny zany raha nanotantsika izy mandeha aloha manome sa ny mandray dia nomen'ny tompo aloha ianao dia zay avy nomen'ny tompo no zarainao Matthieu 10:9 mitenen'izany hoe ary raha mandeha ianareo dia mitory hoe efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra sy trano marary atsangano maty diovy ny boky roainy demoni fa efa nahazo maimaim-pona ianareo ka manomeza maimaim-pona tsy maintsy zay aloha io ny zavatra azonao tamin'ny vidy varotra dia tsy maintsy amidinao rehefa avy eo fa ny zavatra azonao maimaim-pona dia azonao omena maimaim-pona izay rehefa avy eo Korintiana 1:4-7
fa izany nanome tombony anao amin'ny hafa. Inona mampihoatra anao amin'ny hafa ozy izy amin'ny baibolinareo? Ary inona ny anananao zay tsy niraisinao? Zay zavatra rehetra anananao any, na fitaovana, na vola, na fahaizana, na saina, na hery, na sandry, na inona, dia tsy maintsy efa niraisinao aloha zay. Dia raha nandray ihany ianao dia aza mizesta ohatrany tsy nandray. Satria ny olona rehetra nandray daholo fa tsy mitovy ny raisiny. Zavatra rehetra zay anananao zany avy amin'ny tompo daholo reny a, dia aza reharefa avy amin'ny tompo zany. Terenty amin'izay tsika. Luka 1:12 ka hatramin'ny 5:10 tsy haiko nanao ahoana ny famakianao an'ity baiboly ity a, fa dia marina tokoa lazainy hoe tena misaina kokoa zao tontolo zao no zanaky ny mazava, satria tsy azo ny zanaky ny mazava mihitsy ity tantara ity. Hoy koa Jesosy tamin'ny mpianatra, nisy olona mpanan-karena ray a nanana mpitantana ny fananany. Izy io dia nampangain'ny olona taminy mandany ny fananany. Dia nampiantso azy izy ka niteny taminy hoe, ino zao reko momba anao zao? Manaova tatitra ny amin'ny fitantananao ny fananako, fa tsy mahazo mitantana ny fananako tsony ianao. Niteny ananakapola mpitantana fananana hoe, inona reny ataoko hoe? Fa esorin'ny tompoko amin'ny fitantanana ny fananany a, miasa tany tsy tratry ny haiko, ary mangataka mamenatra. Fantatro ny ataoko mba hisy andray ahany trano rehefa esorina amin'ny fitantanana fananana. Dia niantso zay rehetra nitrosa tamin'ny tompony izy akao aminy, ka nilaza tamin'ny voalohany hoe, ohatrinona nitrosan'ny tompoko taminao? Dia hoy izy, dilo izy lohinjato ny bata. Dia hoy izy, die tamiko izy, ity raisy ny taratasinao ry mipetraha aingana ka 50 ny soraty. Dia hoy izy tamin'ny ray koa, ohatrinona kosa nitrosa aminao? Vary 100 ny kora. Hoy izy. Dia hoy izy taminy koa, ity raisy ny taratasinao 20 ny soraty. Eto amin'izay le manahirana. Ary ny tompony dia nidery ilay mpitantana fananana tsy marina, satria nampiseho akinga-tsaina izy. Eto le mahamenatra indrindra. Fa ny zanako zao tontolo zao dia kinga-saina kokoa no amin'ny karazany ny zanaky ny mazava. Velokanoa taontsika kristianina io a. Dia hoy aminareo, aoka mamoana tsy marina hoentinareo mahazo namana, mba raisindreo any amin'ny fonenana mandrakizay ianareo rehefa lany zany. Ary zay matoky amin'ny kely indrindra dia matoky koa amin'ny be, ary zay tsy marina amin'ny kely indrindra tsy marina koa amin'ny be. Ka raha tsy matoky amin'ny mamoana tsy marina ianareo, iza no atoky ianareo amin'ny tena rena? Ary raha tsy matoky amin'izay an'olona ianareo, iza ny anome anareo izay anareo? Tsy misy mahay manompo roa, fa ny ray ho alany ary ny ray ho tiany, na ny ray ho mbany ary ny ray ho amavony. Tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamony ianareo. Ary ireo fariseo izay fatra-pity vola raha nandre izany rehetra izany dia naneso an'i Jesosy. Dia hoy Jesosy taminy, mpanamary teny ao anatrehan'ny olona ianareo, nefa Andriamanitra mahafantatra amin'ny fonareo, fa izay zavatra iverin'ny olona ho ambony dia fahavetavetany ao anatrehan'Andriamanitra. Sahirana be foana tsika mamaky an'io satria ahoana ary le mpitandrina tsy marina, efa tsy marina izy aloha voalohany. Avy eo izy rehefa ho voaroaka dia mbola nahena ndray nitrosan'le tompony. Hitanareo? Nefa izy nahazo dera tamin'le tompony. Fa ahoana e? Dia avy eo mbola voaopa indray tsika ho ny kely saina ho ntsika no zanaka zao tontolo zao. Grave ty tantara ty a. Ndao jerentsika aloha. Hoy Jesosy tamin'ny mpianatra, nisy mpanan-karena ray nanana mpitantana ny fananany. Izy io dia nampangain'ny olona taminy ho mpandany ny fananany. Fanoharana ty tompoko. Ao tsika. Raha fanoharana ty dia azontsika fa Andriamanitra ny tiany lazaina amin'ilay mpanan-karena. Fa raha misy tompon'ny fananany tompony zavatra rehetra eto ambonin'ny tany dia Andriamanitra zany resahany eo. Salamo 4:1 hoe, any Jehovah ny tany izay rehetra eo aminy a, zao tontolo zao sy mimponina eo aminy, fa izy no nanorina azy eo ambonin'ny ranomasina, eo ambonin'ny renirano nampitoerana azy. Raha misy tompony eto ambonin'ny tany a, dia Andriamanitra ihany ny tompony zavatra rehetra. Fa isika dia mpitantana fananana fotsiny. Tsy anao tompoko io anananao io a. Efa resahana teo hoe, tsy anananao tsy avy any aminao zany fa avy any amin'Andriamanitra.
ny ainao, ny sainao, ny sandrinao. Zany asa be nazo an'ity, fa iza nanome renao e, iza nanome asanao e, iza nanome sainanao nanao niny asa iny e. Andriamanitra. Ary tianao iny, fampitantana fotsiny ianao. Gestionnaire. Dia zao, ny asa mpitantana dia mampiasa mifanana ny tompony amin'ny tokony ho izy. Raha voalain'le mpitantana fananana ho anazy io, dia mpangalatra izy zay. Fakazy ve tsika? Raha voalainao anao le izy dia mpangalatra ianao satria ianao mpitantana fananana fotsiny fa tsy tompony. Raha vao tsy ampiasainao, tsy ampitombonao le izy satria natao ampitomboana, dia mpangalatra ianao zay. Dia izay zany nataon'ity mpitantana fananana ity lanilaniany ho anazy fotsiny le fananana fa tsy nataony ampiasaina araka ny nampiasan'ny tompony azy. Fa inona ny tiany tompony ampiasana an'io? Rehefa ho voaroaka izy dia ny sainy ngarainy. Tena otranahy mihitsy io. Hoe raha za voaroaka miasa, za tanako malemilemy ty, tsy mahavita mandray angady ty. Ty zany ordinateur ihany ny an'ity manindrindrindra ohatr'izao dia ty ihany ny an'ity, dia nitazona an'ity. Tsisy afa-tsy izay ny an'ity tanan'ity. Fa grave be, fa aleo lasa mpangataka ery anany. Mamenatra zany dia tsy maintsy mitady fika zany izy hoe inona ny atao dia tonga saina izy avy eo. Inona ny zavatra nataony? Nieritreritra ny hoaviny izy. Ary izay fieritreretany hoaviny izay no mahatonga azy kinga saina kokoa no zanaka zao tontolo izao. Ny hoaviny dia zao hoe rehefa esoriny eto izy anandray anahy. Tonga dia nijery ny hoaviny, hoaiza rehefa mialy eto. Fa be dia be ny kristiana tsy mieritreritra ny hoaiza rehefa mialy eto fa ny eto ihany, ny hoavin'ny kristiana koa mbola le eto ihany hoe rehefa antitra aiza ihany hipetraka. Dia atao izay fomba rehetra nanana trano. Miala tsiny amin'izay manao trano. Le hoavy eto ihany ny eritreretina. Tovy amin'izao tontolo izao. Nefa tsika anie manana hoavy lavitra be. Tsy mieritreritra n'iny hoavy iny mihitsy tsika. Ny tsika anie mandrakizay no hoavintsika. Izay mavendrana antsika no izao tontolo izao. Dia ny eritreretina zany hoe rehefa voaroaka eto izy, hoaiza izy. Dia andininy fahavalo ny lakile. Ny tompony izy dia raha n'ilay mpitantana fananana tsy manana satria nampiseho akingatsaina izy. Zavatra roa ny akingatsaina na tseho an'ity ary io akingatsaina io no dia raha n'ilay mpitantana fananana azy. Voalohany ny antony derany anazy dia zao, na hijery ny hoaviny izy. Hoe rehefa mialy eto dia makaiza. Ray izay. Na hijery ny hoaviny izy. Fa faharoa, na nanome izy fa izay nge le asa nasaina nataony hoe tsy anao io fa io anao io meo ny afo io. Meo ny afo zay mampitantana fananana azy. Dia efa voaroaka izy zay vao tonga saina hoe ay tokony omena. Raha ohatra ka nananana trosa 100 dia atao 50 sisa satria 50 zany nomeko an'le olona. Dia avy eo olona iny rehefa voaroaka dia teneniko fotsiny izy hoe efa nomeko 50 ianao dia raisin'iny rehefa avy eo. Zay le mitsinjo ny hoavy. Fa ity zany le zao tontolo zao ty resahan'ity. Na nanome izy mba ahafahany mahazo namana rehefa voaroaka. Zay lay fanoharana eto. Dia zay ny teneniny andininy fahasivy hoe hoy aminareo ty zany le lesona amin'le izy hoe aoka ny mamoana tsy marina satria tsy marina foana nge io voly io e. Aoka ny mamorona tsy marina entinareo mahazo namana satria nomenareo le izy dia ho raisin'ireo any amin'ny fonenana mandrakizay ianareo rehefa lany zany. Any ny tanjontsika zany fa tsy ny eto. Any ny tanjona. Tsy tia sinday ty nen'le mpitantana fananana tia sinday. Fa ny antsika tena omentsika mihitsy le izy dia miara-miditra any an-danitra tsika na raha izy ny tonga alohantsika any dia mitsena antsika any izy. Hoe tena noho ianao no natonga nataty e. Azontsika ve izay zavatra izay? Irantsika izy rehefa avy eo. Dikan'izany zany izay zavatra rehetra nomeny tompo antsika dia natao tantanitsika io. Tsy anao io fa natao tantaninao fotsiny. Mipirofo matsy anao an'io rehefa miala eo ianao dia tsy hoentinao io fa mijanona eto. Tsy miaraka aminao io. Tsisy miaraka aminao afa-tsy raha lehilahy, kravaty,
palitao, lobaka fotsy, pataloha, gant fotsy, ba fotsy. Fa iny aveo potika. Afaka herinandro dia potika. Dia io le niresahan'i Paoly teo hoe voalohany aloha natao hivelomanao le izy, raha vola ny resaka zany, fa faharoa omena ny hafa. Zay tokony nataon'ity mpitantana fananan'ity hatramin'ny voalohany, fa tsy nataony, fa nivelomany fotsiny le izy, fa tsy nomeny ny hafa. Dia le ho avy eto zany dia tia mandrakizay ity fonenana mandrakizay ity no ho avy zay resahan'ny Jesosy Kristy eto. Mila mahafoy ho amin'ny mandrakizay. Ena zany teto le nafoy diloilo, nafoy vary, nafoy trosa, fa itsika koa mila mafoy mamona ho an'ny mandrakizay, ho an'le namantsika mandrakizay, dia ho antsika ihany koa. Zay ny fahakingan-tsaina lehibe indrindra, mitsindro ny mandrakizay ary mahafantatra hoe atao ino ty zavatra omeny tompo anaty. Fa raty zany ianao dia resin'izao tontolo izao. Fa mivenao tsy fantatrao ireo anankiroa ireo. Ny vola dia mila fantatsika fa tsy marina foana io. Tsy marina foana io vola io. Jereo tsara ny ilazany azy amin'ny 10:10. Izay mahatoky amin'ny kely indrindra dia mahatoky koa amin'ny be. Izay tsy marina amin'ny kely indrindra tsy marina koa amin'ny be. Ka raha tsy mahatoky amin'ny mamoana tsy marina ianareo izany natoky ianareo amin'ny tena reny, ary raha tsy mahatoky amin'izay an'olona ianareo izany hanome ianareo izay ianareo. Eto dia mampiasa tondrokalo hebreo Jesosy Kristy. Ny tondrokalo hebreo dia mampiasa ny atao hoe paralelisme. Ny zavatra anankiray fa averiny intelo le izy, hovainy fotsiny filaza azy. Hoe tia ny ataonao dia tia ny azonao, rehefa manao an'ity ianao dia mahazo an'ity. Mila mahatoky ianao dia mahazo an'ity. Fa mahatoky amin'inona? Kely indrindra ozy izy. Marina amin'inona? Kely indrindra ozy izy. Mahatoky amin'inona? Mamoana tsy marina ozy izy. Ary mahatoky amin'inona? An'olona. Atamban'izany, mila mahatoky tsika, mila fidèle tsika amin'ny fitantanantsika ny zavatra nomen'Andriamanitra tsika. Mila fidèle. Tsy alainao anao io, kepohanao fotsiny, fa ampiasainao araka ny tokony ho izy. Inona avy le kely indrindra lazainy? Le mila tokisana, kely indrindra ozy izy io kely indrindra ihany io lay mamoana tsy marina dia an'olona io. Efa natao teto io tamin'ny farany izay teo fa io no antsoina hoe vola satria fantatsika fa ny mamoana dia vola. Ny vola zany dia kely indrindra foana. Na marana eraky ny conteneur ary ianao dia manana kely indrindra eraky ny conteneur. Raha tsy zany mamoana, raha ngeza be izy dia mamoana. Fa raha n'Andriamanitra izy kely indrindra. Ary io dia tsy marina foana, ary tsy anao io. Tadidinareo le tamin'ny voalohany, tsy anao zany io fa an'olona io. Ozy foana hoe jereo izay vola ny aposinao any. Fa ndao verinetsika amin'ny 8 Desambra raha mbola ny aposinao any volanao iny. Tsy antsony iny, azoko zato isan-jato. Tehirizo anke dia aseho ianary efa amin'ny 8 fa tsy voatehirinao zany iny, tsy maintsy lasa n'olona iny. Dia ny vokany iray ozy izy raha ohatra ianao ka matoky amin'ny kely indrindra dia matoky koa amin'ny be. Iny zany ny fanohatra azy, be. Dia ny vokan'le mamoana tsy marina, matoky amin'ny tena reny ianao. Ary ny vokany amin'le an'olona dia mahazo n'le anao amin'izay ianao. Ny be zany eto sy le tena arena, sy le tena anao. Ny arena tena arena le anao dia tsy inona akory fa le fonenana mandrakizay amin'ny 10:7. Ny ara-panahy. Io ihany ny anao, ary io ngeza indrindra eto ambonin'ny tany. Fa raha mbola volana ianao dia mbola mamoana ihany zany. Fa ny ara-panahy ihany io ny tena arena. Ary io mijanona ho anao. Na maty ary ianao dia manaraka anao any an-danitra io. Tonga avy amin'ny 8 Desambra hitanao hoe makaiza rehefa aorinan'ny fahafatesana. 14. Reo fariseo izay fatra-pity vola raha nandre zany rehetra zany dia naneson'i Jesosy. Reo zany ny comprendre. Reo monko zanak'izao tontolo izao zay makinga saina azy. Dia azo n'le fanoharana. Fa tsika tsy nahazo n'le fanoharana raha tsy izao angamba. Dia naneson'i Jesosy satria izy tia vola. Dia hoy Jesosy taminy, mpanamary teny ao anatrehan'ny olona ianareo fa Andriamanitra mahafantatra amin'ny fonareo. Fa izay zavatra rehetra heverin'ny olona ao ambony, inona ny heverin'ny olona ao ambony? Vola. Dia fahavetavetana eo anatrehan'Andriamanitra. Satria kely indrindra iny ozy Andriamanitra. Tsy marina iny ozy Andriamanitra ary an'olona iny. Ka raha mbola tia vola ianao zany ka tia ny vola io dia
fahavetavetany ao anatrehan'Andriamanitra izany zavatra izany. Ny vola dia kely indrindra ho an'Andriamanitra, izay ny andraisany azy. Ary raha iny vola kely indrindriny no indraindrainao dia lasa fahavetavetany ao mason'Andriamanitra izay zavatra ataonao izay. Ny fanomezana zany dia vokatry ny fahaizana mianina, vokatry ny asa, vokatry ny fanomezana ho an'ny tompo fa vokatry ny fananakarena koa. Tsy midika mihitsy tsika zany tsy miteny mihitsy hoe aza manakarena, tsy miteny mihitsy fa inona ny tenin'Andriamanitra ho an'ny mpanan-karena. Timoty voalohany toko 1:7-7 hoe anaro ny mpanan-karena amin'izao fiainana ankehitriny izao, mba tsy avinavina na atoky arena miovaova fa atoky an'Andriamanitra izay manome antsika malalaka ny zavatra rehetra mba hifalitsika. Aoka anao soa izy ireo mba hanan-karena amin'ny asa tsara raha azoto manome sy miantra, dia hiary fanorenana tsara ho an'ny tenany izy amin'ny andro ho avy mba ahazahoany ny tena fiainana. Inona ny dikan'izany? Voalohany aloha lazainy fa tsy azo atokisana io harena io satria miovaova. Aoka tsy atoky harena miovaova amin'ny mpanan-karena ka hiankina amin'io. Fa androany ianao mety manana farapitso ianao tsy manana. Faharoa, avy amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra, atoky an'Andriamanitra izay manome antsika malalaka ny zavatra rehetra. Na ny harena io zany ho aniza na aniza dia avy amin'Andriamanitra io. Dia Andriamanitra ny tokony atokisana fa tsy ilay harena. Fahatelo, natao hifaliana io harena io. Tsy fahotana mihitsy raha mifaly amin'io ianao satria izay nylazay ny mpitory-teny toko 2:4 hoe tsy misy asa raha mba fahitanareo ty fa tiako ty tsy misy mahasoa ny olona mihoatra noho ny mihinana sy misotro ary manao izay ampihinaritra ny tenany amin'izay ny sasarany. Izany koa dia hitako fa avy amin'ny tanan'Andriamanitra. Any mba zany koa fa misy izany koa ny manaraka ny tompo fa tsy hoe dia bahantra kely foana. Natao hifaliana io izy manaraka dia eto amin'izay zava-dehibe. Aoka anao soa izy ireo hanan-karena amin'ny asa tsara, mazoto manome ary miantra. Averiny intelo mihitsy ny fanomezana. Zay ny andrasana amin'ny mpanan-karena. Manao soa, manan-karena amin'ny asa tsara, mazoto manome, mazoto miatra. Zay ny andrasana aminy. Vokatr' izay dia anana n'le ho avy izy. Fa le ho avy any ny tena fiainana. Tovy amin'ilay evandresahan'ilay Lioka toko 9:12 teo ihany, any ny tena fiainana. Zay, rehefa mamaky baiboly dia mila vakiana ao anaty contexte le izy dia azontsika ny fandehana. Fa tsy ny manan-karena ihany ny tokony hanome. Tsy ny manan-karena ihany ny tokony hanome. Fa ozy izy amin'ny Korintianina 2:2-4 hoe ampafantarina ianareo rahalao amin'ny fahasoavan'Andriamanitra izay nomena tao amin'ny fiangonana any Makedonia. Fa tamin'ny fahoriana be izay nizahan-toetra azy sy ny tombon'ny fifaliana ary ny hamafy ny fahantrany no nampitombo ny harenany fahalala-tanany ka vavolombelona fa araka ny zakany, eny mihoatra noho ny zakany azy, sady araka ny sitrapony ihany nanomezany, sady nangataka mafy taminay koa izy mba havelanay kambana amin'izany fanompoana ho an'ny olona masina izany. Tsy ny manan-karena ihany ny tokony hanome, fa eto dia miresaka ny fanangonam-bola tany Korinto zany Paoly mba hanampiana an'ireo mpino izay sahirana tany Jerosalema satria nisy mosary tany. Dia nanao telefody ry zareo. Dia naka ohatra ny Makedoniana ny Paoly. Makedoniana dia le tanàna ery ambony Grèce. Ty izy ty Masedoine. Filipia no renivohitra, dia Tesalonika dia Bere, zay ny ao amin'ny Makedonia zany. Dia iny zany le lalan'ny Paoly dia amin'ny Paoly faharoa. Dia aty ny Grèce, Athènes dia eto Korinto. Reto Filipiana reto le nanome amin'ny Paoly ao amin'ny Filipiana toko 4 natonga anazy ny teny hoe mahay zavatra rehetra ao amin'ilay mampahery ahy. Dia izao, tamin'ny fahoriana be izay nizahan-toetra azy ozy izy nitombon'ny fahalalany sy ny hamafy ny fahantrany, ary ny hamafy ny fahantrany nampitombo ny harenany fahalala-tanany. Zareo zany sady be fahoriana satria nenjehana, tao anaty fanenjehana foana reto kristianina reto. Tena mijaly mihitsy izy. Faharoa, nandalo fizahan-toetra izy. Ty fahoriana be, nandalo fizahan-toetra izy.
mafy izy raha tianao fantatra fizahatoetra dia tongava raha milatsinainy ane ary amin'ny anglikana ary fahatelo a mafy be ny fahatrany nefa na dia nanana an'ireo ary izy ireo zany le excuse le lazaina zany mijaly jaly nke za zao ny tokony omeny ao izy tenin'Andriamanitra mila manome koa satria vao maika nalala tanana ry zareo vao maika ry zareo nanala tanana tia manome libéralité ozy te frantsay na générosité tsy nanaka anazy tsy alala tanana zany vao maika nampitombo ny areny zany io tena arena nge le fahaizana manome areny io ao anatrehan'Andriamanitra ary mitomboko ny fifaliany mahasambatra kokoa ny manome no mandray dia lasa nanana fifaliana izy satria nazoto nanome na dia ao anaty fahoriana azy na dia ao anaty fizahan-toetra ary na dia mahantra be ary ka vavolombelona ozy izy Paoly 7 fa araka ny zakany eny mihoatra noho ny zakany azy sady araka ny sitrapony ihany no nanomezany matetika mahantra rehefa manome dia mihoatra zay zakany mihitsy no omeny tena mihoatra n'izay zakany ny ampanankarena ny ambokambony fotsiny fa ny mahantra tena mihoatra ny zakany no omeny ary ny tena zava-dehibe dia zao tsy atery le izy fa araka ny sitrapony fanomezana tsy misy fanomezana antery zany hoe tsy maintsy manome ianao ary tsy maintsy zao ny alohanao fa an-tsitrapo araka ny sitrapony ihany ozy izy ny nanomezana tsy misy hoe tsy maintsy ohatr'izao ny fanomezana tsy maintsy ampafolo ny ohatra io resantsika izay rehefa avy eo fa an-tsitrapo tanteraka io zay hita teo ihany ny averintsika fa tsika monko tsy mamaky baiboly dia ampianarina mamaky baiboly rehefa manome dia an-tsitrapo tanteraka ny lazantsika hoe an-tsitrapo tanteraka ny fanomezana dia ny Korintiana 2:17 aoka ny olona rehetra samy hanome arak'izay no heveriny tao am-pony avy tsy amin'ny alahelo na amin'ny faneriterena fa izay manome amin'ny fifaliana no tian'Andriamanitra zay tsisy akaneritery tsisy alahelo tsisy tahotra fa manome amin'ny fifaliana zay ny tian'Andriamanitra arak'izay heverinao zay tianao omena zay no omena raha araka ny tenin'Andriamanitra aty amin'ny testamenta vaovao dia niny faefatra sady nangataka mafy taminay koa izy mba havelanay kambana amin'izany fanompona ho an'ny olona masina zany izy indray ny nangataka tsy niterena izy tsy nila ny tabatambazana izy hoe mba mameza re tsy nila nampitahorina izy hoe mandrobana Andriamanitra tsy nila nampanantenaina zavatra izy hoe tena lasa mpanankarena be ianao raha manome fa maninona noho ny fahafantarany fa fanompony zany fanomezana zany fanompona ny fanomezana dia na izy indray ny nangataka taminay ozy izy mba havelanay kambana amin'izany fanompona ho an'ny olona masina zany rehefa fantatra hoe fanompona ny fanomezana dia tsy mila terena ianao tsy mila tabatambazana ary tsy mila mpanantenaina zavatra izy indray ny nangataka anaovana an'izany inona ny lakile mahatonga manantra afaka manome inona ny lakile izy rehefa mahantra dia teo Makedoniana hitantsika fa afaka nanome izy na dia mahantra ary izy mihitsy ary nitery hanome ny 5 amin'ilay Korintiana 2:9 teo ihany tsy araky ny nantenainay fa ny tena ny natolony ho an'ny tompo aloha dia izay vao ho anay koa no ny sitrapon'Andriamanitra izay le izy na n'olo tena ho an'ny tompo izy aloha nila niala tamin'ny fisainany mamoana izy aloha dia niverina tany amin'ny tompo zay izy vao afaka manome tsy maintsy manolo tena ho an'ny tompo elao aloha nifidy ny tompony izy hoe tena alaoko Jesosy Kristy alaoko Andriamanitra notompoiny fa tsy mamoana tsony fa Andriamanitra dia maty asina tanteraka amin'izay mamoana eto tsy afaka mibaiko tsony tsy afaka manao ninina tsony mamoana fa dia malalaka tsara amin'izay ianao manome na ahoana na ohatrinona dia eto amin'izay zany ny fanomezanao tsy varotra hoe meko an'ity dia mahazo ndry fa fanomezana maimaimpony
fa tsy varotra tsao satria efa maty asiny mamona, efa profané mamona, dia mahavita manome ianao. Fatany tsara ny vidiny, rehefa manolo tena ho an'ny tompo ianao dia fantatrao tsara ny vidiny fidianana anao, hoe ianao koa nefa mividiny Jesosy Kristy e. Zay lazainy amin'ny Korintianina 1:9-7-20 hoe ahoana ary? Moa tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia tempolon'ny fanahy masina izay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra, ka tsy tompony tenanareo ianareo fa ino ozy izy? Olom-bovidy, ka mankalazana Andriamanitra amin'ny tenanareo. Rehefa mahafantatra an'izay ianao mahavita manome. Fa raha vao tsy mahafantatra an'izay ianao dia ozy izy zara tsy manana koa. Zay foana ny ianao, zara tsy manana koa. Fa rehefa mahay mianina ianao hoe tiana eny efa nanako e, mety tsy manana ohatra ny anina fa manana an'ity, dia mahavita manome ianao. Zay le hoe vokatry ny fahaizana mianina ny fanomezana. Rehefa fantatrao hoe izaka ka vidin'ny tompo tamin'ny raha ny sarobidy, fa tsy tamin'ny vola sy volamena sy volafotsy, dia fantatrao hoe tsy anao tsony ny tenanao. Aina ianao io araka tsy anao fa an'Andriamanitra, dia afohinao an'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Dia ozy tsika vokatry fahaizana mianina. Rehefa fantatrao tia ny ananako ampy io faly amin'io dia ampy io, dia afaka manome aho. Tsy miankina amin'ny abetsaky ny volanao mihitsy ny fahaizana mianina fa miankina amin'ny fahaizanao mianina. Miankina amin'ny vokatry ny asanao, na azo ianao dia manome. Vokatry ny fanomezan'ny tompo, vokatry ny fananakarena, fa na ny tsy manan-karena koa aza dia afaka manome. Korintianina 2:9-12 hoe raha misy fahazotoana, raha misy fahazotoana hanome zany, dia Korintiana 8 io mbola ao anaty fanomezana ny contexte, dia arak'izay ananana ny ankasitrahana ny mpanome fa tsy arak'izay tsy ananana. Zay. Tsy mety zany hoe andraso aloha hiasa be a, andraso aloha hanao PMU, fa raha mipoaka io tonga dia omeko fiangonana daholo ny BTB, fa tsy hanome zany ianao. Tsy menao zany io rehefa mahazo ianao, rehefa mipoaka io. Raha vao azonao le vola satria iny katsahanao fatrany, iny mamona anao, dia ozy izy ianao kay, aloha rehefa miraha mahazo ampafolo ve fiangonana tsy efa faly izy e. Tsy menao zany. Raha ohatra ianao ka miteny dia ohatr'izay koa ny anankiray, olona efa tsy manana, mbola tonga any mihitsy le olona am-piangonana hoe ay izay ny ampafolo-karenanao, nefa olona raha tsy manana. Zay anananao ihany no ankasitrahana, fa tsy zay tsy anananao akory. Zay anananao ihany no menao, fa tsy zay tsy ananana akory. Ny manao fihetsiketsehana ny fiangonana na ny fikambanana, dia samy mandoa zao avy. Re olona fa mitovy angany vola fidiran'ny mpiambanao a, no hoe tsy maintsy mandoa ohatran'izao a. Mila azontsika izay, zay ananana no ankasitrahana. Aza miandro mpanan-karena vao manome, fa ianao izao dia omeo aloha izay izao. Dia hitanao fa raha mahavita manome ianao amin'ny fanananao izao a, dia rehefa mitombo harena ianao manome. Fa raha tsy manome ianao izao fa hiandro mpanan-karena, rehefa mpanan-karena ianao tsy manome. Tsy manome mihitsy. Ny toe-tsaina rehefa manome, inona ny toe-tsaina rehefa manome na hoe ahoana amin'ny fomba fanomezana. Dia aingakainy antsika satria fa lasalasa ny fotoana, manjary taraiky ny rehefa avy eo. Voalohany tsy aza miantso mpanao gazety. Dia indray voaka tele indray dia indray mipotrenao, say zany dia tena araka fomba fanaonay moa zany isan-taona dia mizara kit scolaire ho an'ny mpianatra izay dia ohatr'izay koa. Tsy zangy ianao miteny an'izany mamatitoko fahelina andiny faharokatra faefatra, ka amin'izany rehefa manao fetrany ianao aza mitsokatra ho petra eo alohanao, tahaka amin'ny fanaompiatsara velatsy eo amin'ny sinagoga sy eny an-dalabe, mba hankalazan'ny olona azy, lazaiko marina tokoa fa efa azo ny valim-pitihana. Fa ianao kosa raha manao fetrany, aoka tsy ho fantatry ny tanana havia izay ataon'ny tanana havanana, ny havanana ihany mantsy ny tena manao fa dia havia tsy dia manao loatra. Mba atao mangingina ny fiatranao ary ny rainao izay mahita ao mangingina no amaly ianao. Zay le fanomezana aloha voalohany indrindra, aza miantso mpanao gazety. Faharoa tsy miandry takala, mamona zany tompoko. Hoe nanome an'ity dia meo an'ity, mamona. Tsy miandry takala. Romanina 12:20 le fandresantsika teo ihany hoe iza ny nanome azy aloha mba hamaliana azy indray,
Andriamanitra ihany fa tsika tsy misy zany hoe domboko tapany ianao Andriamanitra efa meko an'iny ianao Andriamanitra aiza amin'izay ary tiany anahy tsisy zany fa izy ny avidy zavatra rehetra izy miazo anazy ary izy koa ny antony Korintiana faharoa toko fahavalo andiny fafito ka hatramin'ny fasivy tsy miandry takalo nefa ndrasy fa ohatran'izao fanaovana anazy nefa ozy izy nareo manan-karena sy amin'ny lafiny rehetra na finoana na teny na fahalalana na fahazotoana rehetra na fitiavanareo anay na koa dia aoka hanana fitiavana feno koa ianareo amin'izao asa fanasoavana izao io atray tsy voasoratra eo manan-karena dia jereo inge ny arenany reto hoe finoana zany ny arenany zany ny atao hoe tena arena teny fahalalana fahazotoana fitiavana zany ny arena zany ny tena arena zany dia aoka na fitiavana koa ianareo amin'izao asa fanasoavana izao tsy milaza n'izany ho didy fa noho ny zotom-pony sasany dia te-hizaha toetra amin'ny fahamarinan'ny fitiavanareo fa fantatrareo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika fa na dia nanan-karena azy izy dia tonga manitra noho ny aminareo mba hampanan-karena anareo ny fahantrany le hampanan-karena zany tonga anareo hanana finoana hanana teny hanana fahalalana hanana fahazotoana mila mahay mamaky baiboly tsika fa tsy hoe Jesosy Kristy tany an-danitra volamena ny lalana ny tsahantany dia mahateraka teo tranomby izy dia rehefa mino azy dia lasa mpanan-karena be rehefa avy eo tsy tompoko ny resahany eo fa nolazainy teto le arena zay ny nataon'i Jesosy Kristy noho izany aoka tsy amin'ny didy na endrasana valy le izy fa amin'ny fitiavana jereo avery foana le fitiavana satria efa nahazo tamin'i Jesosy Kristy ianao fa telo rehefa manome dia tsy amitahotra tonga eto amin'izay tsika Malaki toko fahatelo andiny fahavalo ka hatramin'ny fahafolo raha vao tsy mandofa folo-karena dia mandroban'Andriamanitra ary voaozina tsy zany ny voalaza ao tao amaky baiboly afaka mandroban'Andriamanitra ve ny olona satria mandroba ianareo nefa ianareo amin'inona ny androbanay ianao amin'ny fahafolo-karena sy ny anjara fanomezana tratry ny ozina ianareo nefa zany ny robainareo dia nareo firenena ray manontolo zao io ary le izy fariko ao anandreo mbola lazainao fa tsy zany io lao rehefa mianatra be mivahakely ny sainy entinareo fahafolo-karena rehetra ho ao an-trano fitehirizako ty indray mahafinaritra ty entinareo fahafolo-karena rehetra ao an-trano fitehirizako mba hasikanina ao an-tranoko izaho toetra amin'izany aho Jehovah tompony maro raha tsy hovoako anareo varavarany lanitra ka ampidinako fitahinana manana ambiampy ho anareo rasa aloha dia zao tsy ho adiniko eritsereto ane zany le fitahina zany mandofa folo-karena ianao dia mahazo fitahina voaina varavarany lanitra mandofa folo-karena dia 4 le fitahina jereo tsara 4 le fitahina voaina varavarany lanitra latsaka le 4 roa loza nompitranga voalohany potika 4 iny milatsaka eto sa tsy potika iny fa faharoa raha enjerana iny ianao vitany aminao sa tsy vita donc tsy 4 zany ny resaka eto fakazy ve tsika satria efa ny varavarany lanitra io ndao amin'izay tsika hamaky baiboly eto tompoko dia fihitsoana fibebahana ny resaka miantso ny zanak'Israely bebaka Andriamanitra raha vakitsika eny andininy fahafito dia izao lazainy hatramin'ny andro ny razanareo dia efa niala tamin'ny didiko ianareo ka tsy nitandrina azy hitanareo efa trano mihitsy le tsy fankatoavana an'Andriamanitra miverena amiko raha atao amin'ny teny malagasy mazava tsara io dia zao hoe miverena amiko mba hiverina aminareo kosa hoy Jehovah tompony maro nefa ianareo inona ara ny fiverenanay ahoana ny fomba fiverenanay aminao zany Andriamanitra inona le fibebahana atao zay nga nanao nininne dia ozy Andriamanitra afaka mandroban'Andriamanitra ve ny olona satria mandroba ianareo zay le olonanareo mandroba satria reo zany miteny hoe inona zany ny bebahanay re miteny hoe hiala amin'ny ratsy fanaony fa inona nefa le ratsy fanaonay zay zany apetraka reto olona reto dia manome ohatra Andriamanitra
ohatra anankiray eto zao tsy mandofa folo-karena ianareo dikan'izany mandroba anahy ianareo satria tsy alohanareo le zavatra nasaiko na alohanareo reto olona reto zany mahita valy foana saka miteny Andriamanitra dia mahita valy foana izy fa manina nefa e zay ka nanao an'izany inona nefa maharatsy izany hatrany amin'ny toko voalohany jerentsika tsara Malaki toko voalohany 9:1 ka hatramin'ny 8 ny zanaka manaja ny rainy ary ny mpanompo manaja ny tompony ka raha ray ay zay azako raha tompo ay zay tahotra hoe Andriamanitra tompony zao rehetra zao aminareo mpisorona zay manamavo ny anarako dia mamaly retsy azonareo zay le resaka ny Malaki mila mamaky boky Malaki manontolo raha te azo ny Malaki toko 7:10 rehefa niteny Andriamanitra hoe tsy manaja anareo dia ozy izy reto olonreto ny amin'inona nefa ny amavona ny anaranao e dia ozy Andriamanitra hoe ny amin'ny fitondrana anina voaloto eo amin'ny altarako ka dia ozy indray reto hoe ka amin'inona nefa ny antotoana ianao e dia ozy Andriamanitra hoe amin'ny filazanareo hoe latabatry ny tompo dia fanimba zimbany dia ozy izy hoe dia tondra zany ireo raha biby jamba nentinareo vonoana atao fanatra dia ozy nareo nga ratsy zany azonareo raha mandringa sy marary nentinareo dia ozy izy tsy ratsy ne zany e mba mandringa fotsiny atoloran'ny governoram-parapaka anareo inge zany e ahasitraka sy fitia ozy Andriamanitra tompo zao rehetra zao ka miangavy ianareo andeha mifona amin'Andriamanitra mba handrafo amintsika fa ny tananareo no mahatonga zao moa andray anareo ampakisana va izy hoy ny tompo Andriamanitra tompony zao rehetra zay foana ny resaka ao amin'ny Malaki isaka miteny izy hoe mibeba dia retsy mitady fika foana hoe fa inona nefa ny bebanay e dia teto izy zany miteny hoe fanaritra tsy izy ny aterinareo fa re amin'ny toko 7 ray izy miteny hoe tsy mandofa folo-karena ianareo ohatra fotsiny zany fa tsy hoe iny ihany kory ny fahotahan'ireo rehefa avy naka ohatra amin'ny fanaritra tsy izy zany Andriamanitra eo amin'ny toko voalohany dia maka ohatra ny amin'ny fafolo-karena indray izy any amin'ny toko 7 zay mila azontsika dia eto amin'izay izy milaza tompoko ohatra fotsiny poma fotsiny le fafolo-karena fa ny fibebahana ny tena tian'Andriamanitra atao ary milaza izy hoe raha miala amin'ny ratsy fanaonareo nareo dia azo fitahiana vokatra fibebahana ny fitahiana fa Andriamanitra tsy azo varotana zany hoe iny ianao fa meko ampafolo-karena sokafa amin'izay ny lalitra raha dia ratsao amin'izay le zavatra mamoana zany tompoko fisainana mamoana zany ataontsika amin'Andriamanitra zany tsy resaka zany io Jona voalohany toko voalohany 9:7 efa nataontsika io tamin'le hoe raha ny oloko fa principe biblika foana hoe raha miaiky ny fahotantsika sika dia matoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika ary manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra elakeloka sy ny fanafana amin'ny tsy fahamarinana dia fitahiana ary fitahiana avy any an-danitra zany dia ohatr'izay foana raha ny oloko izay antsoina amin'ny anarako no avy anetry tena iaiky ny elony ary ala amin'ny ratsy fanaony dia amela ny elony fitahiana zay ny fitahiana avy any an-danitra ny fitahiana zany dia famelan-keloka na ny vokatry ny famelan-keloka jerena ny Efesiana toko voalohany 7 isaorana ny Andriamanitra rainy Jesosy Kristy tompontsika izay nitahantsika tao amin'ny Kristy tamin'ny fitahim-panahy rehetra va izy nisy varavarany lanitra ny sokatra tao nisy varavarany lanitra ny sokatra tao dia nanome fitahiana ny zareo fa inona io 7 m'interesse antsika indrindra ao amin'ny ananantsika fanavotana tamin'ny rany tamin'ny famelana ny fahadisoantsika efa tsisy dikany amin'ny kristianina intsony ny famelan-keloka fa alao mahazo 4x4 alao mahazo sprinter ary alao mahazo inona le Hyundai Starex alatsiny amin'izay manana an'izany tsy hoe rehefa manana an'izany nareo tsy maintsy zany akory fa ny famelan-keloka tompoko ny fitahiana vokatry ny fisokafan'ny varavarany lanitra mbola tsy resy lahatra Galatiana toko 7 andininy 7:10 sy 8:10 Kristina navitra antsika tamin'ny oziny lalàna satria tonga voaozina monjy antsika izy fa voasoratra hoe voaoziny izay rehetra miantona amin'ny hazo rehefa mino an Jesosy ianao maty nitondra ny fahotanao teo amin'ny hazo fijaliana izy efa izy nitondra ny ozina tokony nazo anao dia tsy voaozina intsony ianao fa mahazo inona mba ho tonga amin'ny jetalisany
fitahitana ny Abrahama amin'ny Kristy Jesosy. Inona le fitahina? Ary ho raisitsika amin'ny finoana ny teny fikasanany amin'ny ina ny latsaka avy any an-danitra. Fa namasina tompoko ny latsaka avy any an-danitra. Andao tsy mifakahazo rehefa mamaky Baiboly e. Fa tsy resaka hoe domboka tapany Andriamanitra dia tsy maintsy mandoera sokafa varavaran'ny lanitra. Fa raha mandoera no izy latsahany iny ianao marary maty mihitsy a. Fa ara-panahy ny fitahiana ny varavaran'ny lanitra misokatra ary vokatry ny fibebahany izany. Fa sary fotsiny ny fahafolokareny tahaka ny lay fanatitra tsy izy teo. Tsy azo anaovana varotra Andriamanitra fa fisaina mamony izany. Fisaina mamony izany. Rehefa manome dia tsy miandry takalo fa manome fotsiny raha fahafolokarena. Fa le takalon'le avy any amin'ny lanitra dia vokatry ny famelan-kelo fitahiana, vokatry ny famelan-kelo. Fisaina mamona ny fisainana miandry takalo rehefa manome. Ny fahafolokarena tompoko dia lalàna ho an'ny zanak'Israely. Ahoana ny fandehany? Io paoma io mba hampianarana azy hanome. Aoka fantatr' izay mahalala. Raha androany ianao vao tonga dia nidika an'izany. Mivoatra tsikelikely fanambaran'ny soratra masina. Rehefa mampianatra zazakely ianao dia tsy hain'ny zazakely ny ray ampiana ray mira roa fa tsy maintsy ataonao hoe batone ampiana batone mira batone roa. Ao, adre. Lasa daholo. Lasa miverina. Batone roa. Dia izay le paoma. Ny zavatra nytenenina amin'ny zanak'Israely dia izao, an'Andriamanitra ny ampafolon'ny arena rehetra ka tsy maintsy mila averina aminy. Satria mbola zazakely reto zanak'Israely reto dia ny ampafolony aloha ny takiana taminy. Fa tsy nety vita. Malaky ny toko farany, boky farany ao amin'ny Apokalipsy. Vizantsika. Malaky boky farany ao amin'ny testamenta taloha. Fa hatrany amin'ny Malaky dia mbola tsy nahaloa fahafolokarena ihany zanaki. Tsy nety tanteraka zanak'Israely mihitsy io, tsy nahay nanome mihitsy izy. Tsy nety vitany mihitsy ny nakatoa, nefa ampafolo fotsiny takiana. Fa mila azontsika tompoko ny tena principe biblika, miverina manomboka any amin'ny Genesis toko voalohany ka hatrany amin'ny Apokalipsy toko faharoa, fa an Jehova ny tany izay rehetra eo aminy. Tsy ny ampafolony ihany no an'Andriamanitra fa anazy daholo io rehetra rehetra io. Fa ka azo ve tsika? Fa ohatra fotsiny io mena zanak'Israely hoe ampafolony ihany nangatahako aminareo menareo ve? Dia lazaiko io fa anaka tsy maintsy omena anahy. Menareo ve? Tsy nahavita nanome zanak'Israely. Fa an'Andriamanitra daholo zavatra rehetra fa tsy ny ampafolony ihany. Ary raha vokatry ny fanomezan'Andriamanitra ny fanomezantsika dia ozy aho hoe tena tsy maintsy mandoa ampafolokarena. Raha nananjanaka folo Andriamanitra dia ny anankiray nampidininy tety ho fato anaty eo amin'ny hazo fijaliana. Fa zanaka firy ny nananan'Andriamanitra? Ray! Inona alefa ny tety ho fato ato eo amin'ny hazo fijaliana. Donc tsy ampafolony. Fa paoma ny ampafolony. Paoma ny ampafolony. Aty amin'ny testamenta vaovao tompoko tsisy resaka ampafolony. Rehefa mivoatra ny fanambarana, ao anatin'ilay mivoatra ny fanambarantsika, dia ozy izy nareo hoe misy ka, hitako angely hitanareo e. Fa ny filazantsara tsy testamenta vaovao. Testamenta vaovao filazantsara, fa mbola tsy maty Jesosy tamin'izany e. Ary ny olona nyresahany Jiosy fa tsy kristianina. Fa ka azy vetsika, Jiosy ny resahany Jesosy Kristy fa tsy kristianina. Jiosy izay tokony mandoa ampafolo karena. Zao lazainy ao Matio toko 7:20, andiny 7:20 sy 4:20. Loza nareo mpanorandalàna sy fariseo mpietsara velantsiny fa mandona ampafolo ny solila sy ny aneta ary ny kominy ianareo, nefa navelanareo izay lehibe indrindra amin'ny lalàna dia ny rariny sy famindrapo ary ny finoana. Ireto ny tokony ataonareo, tsy tokony avelanareo retsy. Dia ty ihany ny angedaina be, fiteny gasy hoe zany angedaina be zany. Nefa tsy tokony avelanareo re, tsy tanareo zany. Efa niteny mihitsy izy fa mbola tokony atao, tena tokony atao mihitsy ny ampafolo-karena aty amin'ny testamenta vaovao. Tsy maninona. Fa tsy zany ny tiany lazaina fozy izy hoe ry jamba nefa mpitarika, tatavanareo ny moka. Retiny le farany zavatra kely, solila, aneta, komina. Dia eritrereto zany hoe vidy persile ianao dia mbola alaina le persile dia aterina any amin'ny pastera. Ny ampafolony
atao pastera ina ka iny persila pafolona persila iny iny moka tatavanina moka kely tsisy dikely iny atelonao dia otra mitelo moka tsy hitselinao akory hoe nina moka ne anao ary tsy makarary tsy ny fitelomana moka akory mavoantazy tompoko fa nikaikitry ny moka nefa telonareo ny raha hoe zavatra ngeza be any io ty zany le ngeza be tokony atao le raro fa mindraposy finoana tsy ataondry zareo fa le zavatra tsisy dikany ariny zay sy tiava de hoe izy manao betiny jesosy nge reto olo reto izy miteny e tompoko e fa tsy miteny izy hoe manaovany zany ny zavatra secondaire ny masanotiny an'reto jiosy reto fa ny zava-dehibe tsy ataony ary de fa jesosy tsy nandravany lalàna satria testamenta taloha ary jesosy tsy mandrava lalàna mihitsiny resaka amin'ny jiosy izy eto dia tsy niteny izy hoe aza mandofa folo-karena zany satria zany ny fanaony jiosy zany ny tokony ataony jiosy zany mbola fenitry ny jiosy aloha fa raha miteritsika hoe zavatra secondaire masaroto fa zava-dehibe tsy ataony zay nge resany ty miky ty e ny andiny fa valo ihany ny atsika rehefa mamaky miky tsika fa ny andiny fa enina sy fafito tsy haitsika mihitsy iza mahay ny andiny fa valo hoe efa ry olombelona efa naseho anao zay fa jereo ne fandehany inona ny entiko manantona ny tompo tsy miondrika eo anatrehan'Andriamanitra zay any amin'ny avo anantona azy mitondra fanatradorana manontolo tsy mbola kely raha itaona ve hositrako ny tompo va ny ondrolay arivoarivo na reny rano diloilo ray alina anolotra ny lamatoako noho ny fadisoko va nanateraka ny kiboko noho ny fahotan'ny tenako teto zany izy teanao varotra amin'Andriamanitra inona domboko amin'inona Andriamanitra mba anome herany anahy domboko amin'inona reo fanatitra reo ve de Andriamanitra hoe non ry olombelona efa naseho anao zay tsara sy zay ilain'ny tompo aminao dia zao ihany ny anao ny rariny sy ho ty fa mindrapo ary ny anaraka an'Andriamanitra fanitretena tsy zay ve le nyresahan'i Jesosy tary dia tia le nyresahany fariseo amin'ilay soliana sy ny rehetrarehetra zany ange io hoe tia ny important fa tia kely misy zany ao anaty baiboly dia mila azotsika zay ny zavatra nytenen'i Jesosy teto noho izany aza matahotra hoe mandroba an'Andriamanitra rehefa tsy manome fahafolo-karena fa ny tenin'Andriamanitra dia miteny hoe zay anananao ary zay sitraky ny fonao zay omena tsy amitahotra fa ampitiavana toetsaina rehefa manome dia ampitiavana Jaona voalohany toko faefatra andiny fafito amby folo ka hatramin'ny fasivy amby folo izany naterahany fitiavana amintsika mba hananantsika toky amin'ny andro fitsarana fa takazy isika eo amin'izao tontolo izao tsy misy tahotra ny fitiavana fa fitiavana tanteraka mandroaka ny tahotra mifanohatra mihitsy izy anankiroa mampahory ny tahotra fa izay matahotra mbola tsy tanteraka amin'ny fitiavana isika ty satria izy ty atsika voalohany raha mbola tahotra ny voahozin'Andriamanitra ny antony anomezanao fahafolo-karena dia tsy izy zany tsy izy zany satria mampahory zany ary tsy tanteraka amin'ny fitiavana ianao fa ny fitiavana dia ohatr'izao Jaona voalohany toko fahatelo andiny fa enina amby folo zao ny afantarantsika ny fitiavana satria Andriamanitra Jesosy nanolotra ny ainy noho ny amintsika dia isika koa mba tokony hanolotra ny aintsika ho an'ny rahalahy ahoana zany zay rehetra manam-pananana amin'izao fiainana izao ka mahita mifantrany rahalahiny ka mirombelona aminy ahoana no hitoeran'ny fitiavana an'Andriamanitra ao anatiny anaka aoka tsy ho ty amin'ny teny na amin'ny lely sika fa amin'ny asa sy amin'ny marina zay le fitiavana zay ny fanomezana vokatry ny fitiavana lioka toko faraka amin'ny roapolo andiny voalohany ka hatramin'ny faefatra ty koa misy fanomezana anankiray mbola ao anatin'le fahafolo-karena ihany tsika raha mbola tsy voavaly ny fanontanianao nanompo masiny Jesosy ka nahita mpanankarena nandrotsaka rakitra tao amin'ny fadatsahan-dakitra ary nahita mpitondra tena mahantra ray koa izy izay nandrotsaka le mpitaharoa tao dia hoy izy lazaiko aminareo marina tokoa fa mpitondra tena mahantra io no nandrotsaka be noho izy rehetra fa ireo rehetr'ireo dia tamin'ny habeny fananany nandrotsahany tao amin'ny rakitra fa izy kosa tamin'ny fahatrany nandrotsahany fivelomany rehetra izay nanana ahoana ny nafantaran'i Jesosy fa nijenananany nalohany ka zay ma Jesosy azy ka malala ny zavatra rehetra izy zany dia ahoana ny nazahoan'ny mpianatra hoe zany tokoa le izy ka satria izy Jesosy ka oke ary fa zao lazaiko atsika
rehefa jerena ny fandefanao tamin'izany a dia eo amin'io fanjatsahan-drakitra io a ny tena rotraka ao a dia fahafolo-karena fahafolo-karena ny arotsaka ao dia samy nandrotsaka izy dia hitan'i Jesosy le lepita anankiroa dia ozy izy hoe io nandrotsaka be indrindra satria ozy izy a ny fivelomany rehetra izay nanana ny tao ary mpianatra nahazo ny tiany Jesosy Kristy ambara fa raha mandriamanitra azy ny resany amin'ny mpianatra dia tsy takatry ny mpianatra hoe fa maninona n'izany ny teneninao ataontsika anao calcul kely raha mikarama 200 000 ianao tsy maninona na ariary franc fa mitovy ihany izany tsy ampy anao foana io rehefa tsy mahay mianina ianao ary ampy anao foana io rehefa mahay mianina ianao karama 200 000 ianao dia nampafolony zany 20 000 ao iny alohanao zany ny karamanao zany sisa 180 000 dia eritrereto angena 180 000 franc tena mba sainao inge hoe misy olona mikaraman'izany le 200 000 raha tsy ampy hofatrano jiro sy rano ekolazin'ny ankizy sy ny rehetrarehetra dia mbola kara akanao 20 000 andray tena ny fiainana mahazo vary firikapoaka zany azonareo mafy zany mandoa 20 000 zany ohatran'io ny an'ilay mpitondra tena fa raha mikarama 5 millions ianao tsy maninona na ariary na franc fa tsy ampy foana io rehefa tsy mahay mianina ianao ary ampy foana io rehefa mahay mianina ianao dia analana ampafolony io 500 000 faly be mihitsy paster azo indray fa 4 millions 5 tompoko a mbola migalabona be ianao mihoatra nyty 200 000 ty marina ve zany sa tsy marina zay mahatonga Jesosy Kristy miteny le ambony tazominao ny jereny Jesosy fa tsy le volanomenao le ambony ny anty a marary azy mandohan'iny le mpita anankiroa iny fa ny anty a mbola misy 4 millions 5 anaovana Black Friday so ianao mieritreritra fa 4 millions 5 io dia le lafo be vidina fa rehefa midiny izy zay vao atao hitantsika le hoe soratana le izy 100 000 tsisy mpividy Black Friday 150 000 dia atsina soratra ery 200 000 dia izao izy 150 000 fandrombahany so dia verinao fa hanome anao ny ataon'ny olona Black Friday non tsisy manaiky ho faty aminao zany io tsisy manome varotra ny atao mamona ny resaka aoka ifankahazotsika misy lehilahy anankiray nanoratra ny boky nantsoina hoe Dieu dirige mes affaires le tourneau ny anarany zao ny lazainy le tourneau tsy haiko zay volana firy franc français na franc suisse na inona fa raha ataontsika hoe mahazo 1 milliard izy ny aho izy ny 700 ny meko an'Andriamanitra fa mbola manana 100 millions izy raha mba itsika no manana zany 100 millions zany nefa izy efa nafony 700 fa kazo amin'izay ve tsika fandehan'ny atona hoe fahafolo-karena fahafolo-karena tompoko dia paoma ampianarana ny olona manome hoe ampafolony fotsiny omena aloha fa tsy vitan'ny olona zany fa ho an'ny mpanan-karena ny ampafolony tsisy dikany fa ho an'ny mahantra ny ampafolony a le mpitaroa fiainany ray manontolo zany kanefa aoko fatatsika io ny ambiny tazoninao ny jereny tompo fa tsy ny ampahanina alohanao ary ny ampafolony a dia taridalana fotsiny iny fa ny Andriamanitra tsika anie ka Andriamanitra marina c'est un Dieu juste fa tsy manao an'ity izy hoe dia ampafolony daholo dia tsy maintsy ampafolony fa maty le kely inona nitany fa Andriamanitra marina manao an'izao aoka ho azotsika fa zany ny fiasan'ny tompo
Korintiana faharotoko favalo andiny fadimy amby folo. Tatera ho hatramin'ny farany ary zany. Raha vao Korintiana faharotoko favalo dia fanomezana foana zay ny contexte. Tatera ho hatramin'ny farany ary zany koa tahaka nazotoanareo tamin'ny famolavolana ny asa dia aoka koa tahaka izany ny fanatanterahana azy arak'izay anananareo. Fa raha misy ny fahazotoana dia arak'izay ananana. Hitanareo avery foana arak'izay ananana no ankasitrahana ny mpanome fa tsy arak'izay tsy ananana. Kanefa tsy ny fanamaivana ny fahoriany sasany no anavesatra anareo fa mba hisian'ny fitoviana. Hitanareo zay ny Andriamanitra. C'est un Dieu juste. Hoe tena zany mijerinareo indray adiniko indray nametraka an'le sary. Fiaran'ny pastera ny lisany. Fiaran'ny zanaky ny pastera ny lisany. Dia lahy rehefa mandeha miangona mandeha tongotra. Lahy nefa mandofa fohikarena foana ho amin'ny pastera. Lahy fa maty mihitsy pastera eo amin'ny zesta katikaty. Lahy foana mbola mandofa fohikarena ho amin'ny pastera. Rariny ve zany re olona? Rariny ve zany e? Tsy ny anamaivana ny fahoriany sasany akory ny anavesatra anareo fa ny tanjona dia isian'ny fitoviana. Inona zany fitoviana zany? Amin'izao ankehitriny izao ny habe ny arenanareo afaka mifahatrahanareo ary ny habe ny arenanareo kosa afaka mifahatranareo mba hampisy fitoviana verina foana. Fa araka voasoratra hoe ty le sary tamin'ny ino ty izy mana. Fa raha manangona be ary ianao dia tsy manana ambiny. Hoe reto ny ambiny an'Andriamanitra dia andao tsika mankany an-danitra miaraka amin'reto janona ihany io. Fa na manangona kely koa ianao dia tsy manana ny tsy ampy. Samy manana an'izay mahavelona azy ny rehetra. Izany ny atao hoe mahay mianina. Dia izay ny Tompo. Izay anananao no menao fa tsy voatery ho fahafolokarena. Za lazaiko anareo za manao mihoatra ny ampafolony ny alohanay mivady. Aloha anao temany azy sao dia izy nareo hoe faly contre ny fahafolokarena. Tsy azo atao tsony zany. Paoma fampianarana manome ny fahafolony ary ny anay mivady dia mihoatra ny alohanay. Izahay amin'ny ankapobeny ny fivelomanay satria za tsisy ataoko afa-tsy mampianatra. Za tsy miasa mitady vola mihitsy mamoana aloha dia tsy mahazo ana loatra. Fahotana afaka mavety mahazo ana. Ohatry ny olona rehetra fa amin'ny ankapobeny ny fivelomako dia mety ampahan'ny ampahafolokarenan'olona ny velomako. Fa raha vao fahity ry zalahy reo dia fahity miaraka amiko. Fa za sira fa ny Andriamanitra tsy manao fahity ry zalahy reo. Fa za manome mihoatra ny ampafolony izay mivady. Zao ny teknika anay ohatran'ny tsy voasoratra ato mantsy. Vao azo ny Tompo aloha. Toa ianao dia mipetraka zany hoe izay ny atao hoe mianina. Toa ianao zany dia mipetraka hoe ny volantsika dia ity. Dia ao anatin'iny amin'izay ianao migere. Dia efa hainao amin'izay migere an'iny satria iny ny volanao. Fa raha vao mieritreritra le dia tokony ho 5 millions le izy dia zao lasa 4 millions 5 6. Marary foana ianao mandritra ny taona. Marary foana ianao. Fa raha ohatra ianao mieritreritra hoe tena 4 millions 5 le izy. Ary nenay ho mihoatra an'izay tsy 4 millions karama koa. Tsy manana an'izany tsy manana an'izany mihitsy Fa raha vao dia manome anao zany dia tonga dia iny ny ataonao aloha dia iny ny ainanao. Iny ny velomanao. Dia le velomana indray ary aveo raha mbola mahita olona sahirana sy mila ampiana ianao dia mbola manome ihany eny an-dalana eny. Manome. Tsy manao calcul. Izay ny anay. Noho izany tsy ampitahotra ny manome fa ampitiavana. Efa nataontsika teo. Noho ny fanananareo amin'ny lafiny rehetra, manana fitiavana ianareo, aoka hanana fitiavana fenonareo amin'izao asa fanasoavana izao, dia izato etra famarina amin'ny fitiavanareo ny tanjona satria Jesosy ary tianareo tamin'izy tonga olombelona dia ety ambony tany. Toko 7:7 koa averintsika ihany. Aoka ny olona rehetra samy hanome arak'izay ny heveriny tao am-pony avy. Izany hoe mety mihoatra ny ampafolony izany fa tsy ampafolony fotsiny. Izay ny heveriny tao am-pony avy, tsy amin'ny alahelona ny faneriterena satria ny manome amin'ny fifaliana no tian'Andriamanitra. Farany iza nanome, aingana be amin'izay ty satria iza nomena, dia rehefa omenao ihany omena.
ny ankohonana aloha voalohany indrindra Timoty voalohany toko 5:5 hoe raha misy tsy mamelona ny azy indrindra fa ny ankohonany dia efa nandany fonoana izy ka ratsy noho ny tsy mino azy. Dia izay nolazain'i Paoly teo hoe ny Paoly ho anazy sy ny mpiaradia aminy aloha dia izay izy vao manome rehefa avy eo dia aoka izay. Faharoa ho an'ny mpitory sy ny mpampianatra. Mpitory atsindriko io satria ohatsika rehefa miteny hoe mpanompon'Andriamanitra dia teny Andriamanitra izy nanome sasany apôstôly, sasany mpaminany, sasany evangelista, sasany mpitandrina ary mpampianatra. Fa ny fantatry ny olona dia ny evangelista sy ny pastera ihany, fa misy mpampianatra koa. Luka 9:7 efa le vakitsika teo hoy aminareo ka mamona tsy marina hitanareo mahazo namana mba ho raisindreo any amin'ny fonenana mandrakizay anareo rehefa lany zany. Dia eto zany ny dikan'io dia hoe le vola anananao le azonao omeo mba ahafahanao mahazo namana, zany hoe omeo an'le olona na ianao laninao amin'ny fitoriana amin'ny filazantsara le izy na omenao an'le olona tsy mpitory filazantsara le izy dia le olona iny mitory filazantsara dia rehefa converti le olona dia lasa namanao le olona dia samby lasa tonga ny an-danitra nareo rehefa avy eo. Dia na tsy mitory ara zany ianao satria tsy izay mifamezam-pahasoavanao, satria ianao nandray anjara tamin'ny asa fitoriana amin'ny fanohananao ny olona mpitory filazantsara dia ohatra ny tory ihany ianao. Zay ny dikan'io, ohatra ny tory ihany ianao. Galatiana 4:9 aoka izay ampianarina ny teny mba hafohy zava-tsy ho an'ny izay mampianatra. Misy fitatazan-drakitra ry, tsy voaterina mpafoli ny arotsaka ao. Fa eto misy trindriko kely. Aza mety fitahany ianareo, Andriamanitra tsy azo vazivaziana fa izay fafin'ny olona no jinjainy. Dia ahoana filazan'ny olona an'io? Io zany dia tsotra ny fandehany. Raha mamafy kely ianao mahazo kely, rehefa mamafy be ianao mahazo be, zay le izy. Mamafy katsaka ianao dia inona mipotreo? Katsaka. Mamafy tsaramaso ianao inona mipotreo? Tsaramaso. Karaha te hazo vola ianao, mamafy vola ianao dia mivoaka vola. Te hijija vola ianao, manomeza vola. Mamoana zany tompoko. Ao ve tsika? Dia ny antony hanomezana zany dia modomeny retsy anina retsy mba ahafahanao mijinja. Fa le mijinja ny tena milay. Le mamafy epitomanina dia mijinja mpifaliana. Fa mamony zany. Vakio tsara ny Baiboly. Ao, vakina tsara. Aza mety fitahany ianareo, Andriamanitra tsy azo vazivaziana fa izay efa afin'ny olona no jinjainy. Mamafy katsaka mijinja katsaka, mamafy vola mijinja vola, mamafy mamona mijinja mamona. Fa inona ny afafy dia inona ny jinjaina? Izay mamafy ho an'ny nofony, zany hoe ny antony hanomezanao mba azahoanao. Fakazy ve tsika? Zay voasoratra eo dia hijinja inona ozy izy? Jinja fahasimbana avy amin'ny nofo. Fa izay mamafy ho an'ny fanahy, zany hoe mamafy satria nazahoako zavatra ara-panatsara io, satria na converti io, satria nalalako ny tompo io, dia mamafy ho an'ny fanahy. Dia hijinja ino? Fiainana mandrakizay avy amin'ny fanahy. Tsy mamaky Baiboly ho an'ny olona. Mahay manao ohatra tsara fa tsy mamaky Baiboly. Tsy resaka mamona ny eto fa resaka fanomezana, ary fanomezana amin'ny lafiny ara-panahy. Aza mbaketraka amin'ny fanaovan-tsotsika fa amin'ny fotoanany dia nijinjantsika raha tsy kivysika. Timoty voalohany 5:17 ka hatramin'ny 7:20. Aoka ny olona tsara fitondra fiangonana andray valika sasara na avoroeny, double honoraire. Indrindra ireo mikely aina amin'ny fitoriteny sy ny fampianarana. Hitanareo, zay no lazainy. Fa hoy soratra masina hoe aza akombona ny vavan'ny omby mively vary. Alao aloha hisokatra kely ny vavan'ny omby. Raha mamaky any amin'ny Korintiana voalohany 7 tsika te lazay mihitsy lazainy. Omby vengo izy ny ahin'Andriamanitra sa ho anay ny resahana izany? Izy hoe ho anay zany fa tsy ho an'ny omby. Ary koa hoe mendrika azo mikarama ny mpiasa. Mendrika azo mikarama ny mpiasa dia mila omena. Fa telo mpino.
pino koa dia tokony meny jaona toko fahatelo andiny fafito amby folo hoe zao ny avatarantsika fitiavana izy nanolotra ny ainy noho ny amintsika dia isika koa tokony hanolotra ny aintsika ho an'ny rahalahy ary zay rehetra manam-pananana amin'izao fiainana zao ka mahita ny fahantrany rahalahiny le pino eto zany mirombelona aminy ahoana ny toeran'ny fitiavan'Andriamanitra ao anatiny farany ny olona sahirana farany dia farany ny olona sahirana na pino na tsy pino Jakoba toko voalohany andiny fafito amby roapolo fa amin'Andriamanitra ray ny fivavahana madio sy tsy misy tsiny dia izao ny mianika ambotsy sy mpitondra tena amin'ny fahoriana mahazo azy ary ny miaro tena tsy voapetipeta zao tontolo izao mianika ambotsy sy ny mpitondra tena amin'ny fahoriana mahazo azy ny alalan'ny fanampiana iza nomena zany a ny ankonanao aloha atao voalohany fa jereo koa ny mpitoro filazantsara jereo koa ny mpampianatra jereo koa ny pinoa ary ny olona sahirana farany tompoko hoy Lutera fa nytenentsika ty tamin'ny Barnabasy fa verenantsika adikako amin'ny efa dika teny moa zany ty fa tazomitsika le izy mba azahoantsika azy 3 conversions sont nécessaires raha teneniko antsy hoe fiovapo telo a dia efa misy fiovapo zany fa conversion la conversion du cœur io le fiovapo la conversion de la pensée miova amin'ny fanavozana ny saina et la conversion du porte-monnaie mila mibebaka koa tompoko ipoketranao io mba tsy ho mamona ny miditra ao fa lay fanomezana maimaim-poana fahasoavana fakahazo ve tsika Korintianina faharoa toko fahasivy andiny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo no amaranantsika azy tena ohatrany tia mihitsy ny tenen'i Paoly dia tonga dia hito no amaranantsika azy Korintianina faharoa toko fahavalo sy fahasivy ma tonga dia miresaka foana ny fanomezana toe-po manome mbola verenantsika zany any aoriana any hoe tonga dia étude-na 2 Corinthiens 8:9 fotsiny ny ataontsika fa tsy manoatra an'le teo zany tsika tonga dia io fotsiny ny ataontsika 2 Corinthiens 8:9 fa ny fanaovany zany fanompo-pivavahany zany le fanompo-pivavahany eto a dia le fanomezana ho an'ireo olona sahirana tany Jodia satria nisy mosary tany dia ny fanomezana zany lazay Paoly eto hoe fanompo-pivavahana na mandeha ny fanaovany zany fanompo-pivavahany zany dia tsy mahafa-pahasahiranana ny olona masina ihany rehefa manome ianao zany dia afa-pahasahiranana izy fa tsy izay ihany fa mahabe ny fisaorany maro an'Andriamanitra koa lasa mideran'ny tompo mibetsaka rehefa manome ianao fa raha ohatra ianao na manao fiderana manaka-danitra ohatrin'inona ara fa tsy manome dia midony etiko fotsiny ka le fideranao fa tsy miakatra fa raha manome ianao a dia misaotra an'Andriamanitra le olona sahirana hoe tena tamin'ny fotoana tsy efa tratra zao nareo nanomena tena tamin'ny fotoana mihitsy efa tena sahirana mianatra misaotra ny tompo dia eritrereto ianao ilay kanal nampisaotra ny tompo fa ny fanaovana zany fanompo-pivavahana fanomezana zany dia tsy mahafa-pahasahiranana ny olona masina ihany fa mahabe ny fisaorany maro an'Andriamanitra koa satria ny fahitana pirofo ny toetranareo manao zany fanompony zany eto indray lazainy fa fanompona ny fanomezana ny fahitana pirofo ny toetranareo manao izany fanompony zany no ankalazany an'Andriamanitra no ny fankatoavanareo tamin'ny fanekena ny filazantsarany Kristy io le hoe ny tena no atolotra ho an'ny tompo aloha mila manaiky ny filazantsarany Kristy tsika aloha dia afaka mankatoa manome maimaim-poana koa pirofo ny toetranareo ny fahitana pirofo ny amin'ny toetranareo manao izany fanompony zany dia kalazany an'Andriamanitra noho ny fankatoavanareo tamin'ny fanekena ny filazantsarany Kristy sy noho ny fahalala-tanana nasehonareo taminy sy tamin'ny olona rehetra fa misy olona manaiky ny filazantsarany Kristy fa tery-be ny tanany ary ny vavaka ataony ho anareo dia maneho fitiavana anareo izy noho ny habe ny fahasoavan'Andriamanitra aminareo zay tena tsy manana atao rehefa misy manome anay dia vavaka ho an'iny olona iny fotsiny ny ataonay fa tsy mahavaly mihitsiny noho ny habe ny fahasoavan'Andriamanitra ao aminareo matoa ianao manome dia ngezy ity fahasoavan'Andriamanitra ity matoa ianao manome tsy mila tambiny dia ity fahasoavany ity zay dia ny farany rahantsika mamaky dia faranako mivavaka izy isa roa telo
tena tsy hay tononona ngery zareo fanomezan'andriamanitra io tena tsy tapesipesena ny fanomeza n'andriamanitra ho atsika.